Sosialy sy tontolon'ny ankizy ny volana jona izay satsika moa amin'izao fotoana izao araka ny fantatritsika dia volana izay natokana ho an'ny ankizy tsy nanadino ireo ankizy ary tamin'ity androany ity ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina fa nitondra fanomezana ho an'ireo mpianatra teo anivon'ny EPP Andavamamba nandritra ny fanokafana ofisialy an'izay iray volan'ny ankizy izay teny an-toerana Vola Ravoavy. Ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny fitopim-pivavahana ny iray volan'ny ankizy. Tamin'ny alalan'ny fitopim-pivavahana izay notanterahana tetsy amin'ny EPP Andavamamba nanokafana ny fankalazana. Nanararotra ny fotoana ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ary nanolotra boky miisa 10 ho amin'ny mpianatra 570 ao amin'ity EPP Andavamamba ity. Ny iray volan'ny ankizy izay fotoana ampatsehivana ny zomb'ny ankizy. Andeha ary fantarina hoe inona avy izany zoan'ny ankizy izany. Zoan'ny ankizy ny lalao. Zoan'ny ankizy mianatra. Zoan'ny ankizy lalao arenjana. Zoan'ny ankizy sala. Zoan'ny ankizy madio. Zoan'ny ankizy miala voly. Zoan'ny ankizy manao tsokona. Zoan'ny ankizy miditra fiangonana. Zoan'ny ankizy mianatra lesona. Zoan'ny ankizy misakafo. Mifantoka amin'ny lafiny fampianarana, indrindra ny fampidirana an-tsekolin'ny ankizy izay nialan-daharana na tsy mbola nandihy sekoly ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy amin'ity taona ity. Ny ampidirana an-tsekoly ireo ankizy hatrany amin'ny 10 mihetsy amin'ity taona 2024 ity ny fanamby apetraky ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ary isy hatrany ny hetsika tanterahana manerana ny faritra samihafa eto amin'ny nosy. Ny 2024 jona ho avy izao no hanombohan'ny hetsika ny Fianaratsoa.